ankoatrany misaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana no menantsika izao. Tsarovy fa manana tanjona manokana ho antsika ny Tompo Andriamanitra. Zany no antony mahatonga antsika mbola nomeny tombonandro havelomana tahaka zao. Ny lehibe indrindra am'izany tanjon'Andriamanitra izany dia ny amonjena ny fanahinao. Ary rehefa voavonjy indray ianao dia atao ny vavolombelon'ny fisiny sy ny heriny mandritra ny fahavelomanao eto ambony ty tany ity. Zany no antony mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra nomeny tombo baiko mba hitory ny filazantsara ho famonjena ny fanahin'ny olona. Ty ianao ny Tompo Andriamanitra. Misaotra anareo ihany koa ny tenako satria ao aminareo ny finoana sy ny fatikina fa mpanompon'Andriamanitra izahay. Ary zany finoana sy fatikina anananareo zany no mahatonga anareo manaraka hatrany ny fandarana zay ataonay. Anao vavaka ho anareo moa ao amin'ny famaranana. Hivavaka ho anareo ao mba anehoan'Andriamanitra ny fahasoavany lehibe amin'ny alala zao afatra etiko zao. Satria mino tokoa ianareo fa mpanompon'Andriamanitra izay de hoy iaho hoe mino ihany koa ianareo fa isy fiatraikany eo aminareo zao afatra entiko zao. Ary isy fiatraikany ihany koa ny vavaka ataoko amin'ny famaranana. Zany hoe ho sitrana ianao raha ohatra ka marary, ho rava sakatsakana nisy teo aminao raha izany tokoa no niainanao hatramin'izay, ary ho tsapanao amin'izay fa misy Andriamanitra ary mpamonjy tokoa Jesosy zanak'Andriamanitra. Anao vavaka azy isika mialohan'ny nitondrako ny afatra natao anareo zay fa eo apototry ny radio. Andao anao vavaka miaraka amiko ianareo. Ahoana alohanao. Rainay eo tsy mitsatra ny miondrika eo anatrehanao zahay. Miankohaka aminao, mame voninahitra anao satria Andriamanitra ianao. Satria lehibe ihany koa ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Raha eo am'izao ora izao dia mametraka an'izao fandarana izao, zao afatra etiko zao eo ambany fitarianao ao. Aoka hiasa mahery ianao amin'ny alalan'ny teny zay toriko. Aroka ho tahinao zany teny zany ka isy fiatraikany amin'ny olona rehetra zay mandre. Ka ho sitrana raha-baky teny ny olona marary. Ivany ny olona ny fiainany, ho ravany sakatsakana rehetra, ary ho tsapany fa misy anao Andriamanitra ary fototry ny fitahina sy ny fahasoavana lehibe ho anay zanak'olombelona. Eo an-tananao ane zao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia raina ny Tompo, aoko liana tsara ianao anaraka zao afatra etiko zao. Ijery tantaran'ny olona iray ao anaty Baiboly isika ahafahantsika maka lesona sy ahafahantsika mahalala ny tokony atao. Mba ho fiainam-paombiazana ny fiainantsika mpanaraka zao fandarana izao am'izao taona diavintsika izao. Ity le tantara ao anaty Baiboly entiko anareo. Genesis 1:1-3:telopolo sy 2:telopolo. Toy zao ny voalaza ao. Ary Tera niteraka ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanaky Arana. Ary Sarai vinatovavy vadin'ny Abrahama zanany dia niaraka tamin'ireo ka niala tao oran'ny Kaldiana akany amin'ny tany Kanana. Dia tonga tao Arana izy ka nonina tao. Ary 500 taona ny andro ny anan'ny Tera dia maty tao Arana izy. Ny lohateny efatra etiko androany dia zao: toero ny sakana ka tratraro ny tanjona. Ho fanamafisana zany lohevitra zany dia zao: manana tanjona ianao am'izao fahavelomanao zao, ary ataovy zay atratraranao an'izany tanjona zany. Araka le Genesis no vakitsika teo, Tera no rain'ny Abrahama. Tapa-kevitra Tera fa hitondra ny ankonany rehetra ho any amin'le tany Kanana, dia le tany be fahasoavana sy be fitahina. Ny tanjon'ny zareo ny toetra ao Kanana. Ho anareo mpanaraka zao fandarana izao ihany koa, amafisiko le teny nataoko tery aloha. Manana tanjona ianareo, na eo amin'ny lafiny ara-panahy io, na eo amin'ny lafiny ara-piainana io. Manana tanjona amin'ny maha-olombelona anao. Azo atao mandeha ho azy fotsiny am'izao ny fiainanao ka hoe ho tatazanao fotsiny zay fiavarahanao na ho tsara na ho ratsy. Mila mana-tanjona ianao ary ilaina tratrarinao zany tanjona izany. Aza adinoina nefa fa misy ny devoly fa valin'ny olombelona. Ry zareo no mpanakana tanjona mba tsy ho tratra. Sitrapony devoly am'izao vanenany farany zao dia ny anapotika sy ny andrava ny fiainan'ny olombelona ary ny hitondra ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ho amin'ny fiainana ratsy fiafara. Zany no antony natokan'Andriamanitra ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe hoy izy: loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahadezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Azonao tsara ve tika le teny? Efa kely sisa ny androny devoly eto ambony tany hoy ny Baiboly. Efa kely sisa ny andro azo ny anaovany ny asa ratsy. Tsy vitan'izany fa efa fantany ihany koa fa tsy maintsy marana ny fiainany rehetra ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ny devoly sy ny ekipany rehetra. Tsy maintsy marana ny fiainany ho amin'izany ry zareo.
efa fatany tsara zany ka izany no anty matoka ny devoly manao asa ratsy ary manao zay mampahory sy mampitondra faisana reo olona mbola lavitra an'Andriamanitra izy na reo olona mbola mandeha irery tsy misy an'Andriamanitra miahy. Manamafy an'izany teny ao amin'ny Timoty 2:3 eno tsara nge le teny nambaran'i Paoly apôstôly hoy izy vaoka fantatrareo zao fa ny aparany ihany dia isandro mahory. Ny olana ray lehibe nefa de ty tsy mahalala ary tsy mahafantatra ny maro amin'ny olona fa efa ao anatin'ny fanaovana ny mission ny mihitsy ny devoly. Zany nge no aton'ireo zavatra maro ratsy amin'ny karazany misy eto ambony tany e. So de tsy hainareo ny matonga an'izany ny fanaratsy no ao ambadiky reny fa saingy miafina izy. Tohizana ny tantara ny amin'ny tera rain'i Abrahama. Niala tao amin'ny oran Kaldiana lay toerana zatra azy izy reo fandeha ho an'ny Kanana. Sapany any tateorina fa tsy mety amin'ny intsony itoerana io fa de hoe tsy maintsy ialana ka dia andeha ho an'ny Kanana. Niala tao ry zareo satria hitany sy fantany fa tsy mety aminy ary tsy mety amin'ny hoavy ny taranany nijanona ao amin'ny tanàna ny orany Kaldiana. Ry havanao mila miala amin'ny toerana nahazatra anao io ianao. Averiko indray mila miala amin'ny toerana zatra anao io anao. Asa atamana mijanona eo, asa manaiky fitapitany devoly mba hijanona eo. Efa ntaona maro ianao no teo, tsy mety aminao io, tsy mety amin'ny taranako ihany koa io, tsy mety aminao intsony mbola iaina amin'ny fahotana sy ny fampotsampy raha toka anisan'ireo olona nandeha tamin'izany ianao sy ny ankonanao. Tsy mety aminao intsony mbola hitoetra ho lavitra an'Andriamanitra. Efa nanome solution anao ny Tompoandriamanitra tamin'ny nanomezany zanany dia Jesosy ka dia manaova dingana ny ino sy ny andray an' Jesosy zanak'Andriamanitra hoe ho aminao ianao. Efa mandondona varavarany fonao Andriamanitra amin'ity hariva ity. De izao nandalo toerana maromaro ritera sy ny ankonana tamin'izany raha hitododo ho an'ny Kanana ry zareo. Anisan'ny toerana nolalovandreto fianakaviany reto ny tanàna ny Arana. Fa ny mampalahelo de ity nijanona tao Arana itera sy ny ankonana. Nijanona tao Arana ry zareo kanefa tsy nijanona ao Arana akory ny tanjona raha niala tao oran Kaldiana ry zareo fa no an'ny Kanana. Nio toka somatsara ny Kanana. Tsy hafa fa takizany mihitsy ny mahazo ny olona maro ankehitriny. Zava-misy ity ambarako ity. Ao reo olona manamboatra ny fiainany ho mandeha ho azy fotsiny amin'izao ka zay mety ho fiafarany de ho fiafarany olona tsy manatanjona izy. Mampalahelo ny olona tahak'izany. Mora midevoly ny anapotika sy ny andrava ny fiainany olona tahak'izany de reo olona tsy manatanjona mihitsy na tanjona amin'ny lafiny ara-panahy io na tanjona amin'ny lafiny maha olombelona azy io. Ao ka nanatanjona ianao ry havana malala. Ao ndray reo olona manatanjona ny ho sitrana fa efa ela loatra no nijaliny tamin'izany aretina nazo azy zany. Ao reo olona manatanjona ny ho afaka amin'ireo olana ny anjaty eo amin'ny fiainany antaona maro. Ao reo olona manatanjona mba handroso ara-panahy am'izay. Sara le tanjona fa saingy mila manatratra zany tanjona zany ianao miaraka amin'ny finoana sy ny taridalana avy amin'Andriamanitra ary mila manatratra ny tanjona amin'ny faharetana ihany koa ianao. Ny ankamaroan'ny olona mantsy de izao morakivy rehefa tsy toka tamin'izay no eritreretiny zava-misy eo aminy. Ny olona sasany ray mandeha araky ny heviny fotsiny, mandeha arak'izay mifanaraka amin'ny sainy fotsiny ka mijanona eny an-tena-tenan-dalana tahaky ny nataon'ny tera rain'i Abrahama. Kanana ny tanjona. Kanana ny tanjona izy mianakavy fa saingy janona tao Arana izy satria no heverina fa mitovitovy amin'ilay tany Kanana ihany le toerana. Ry havana malalo mila manatratra ny tanjona ianao de ilay tanjona tena ao am-ponao. Zany nge no antony mahatonga anay tsy mitsatra ny manasa anareo ho tonga hamonjy fitoam-pivavahana zay ataonay e. Ny finoanay mantsy de zao tsy miova Andriamanitra fa zay nataony fahiny de mbola hainy atao hatramin'izao. Nanasitrana olona maro be mihitsy ny Tompoandriamanitra fahiny fony Jesosy nandalo teto ambony tany ary mbola mahay manasitrana hatrany izy hatramin'izao. Zany no finoanay. Nanasitrana sy nanafaka ireo olona narary sy ireo olona nampahoriny devoly izy tamin'ny alalan'ny apôstôly fa mbola afaka maneho an'izany foana izy hatramin'izao amin'ny alala parompon'Andriamanitra ankehitriny. Teny izany mihitsy ny finoanay. Ary mino izahay fa nataon'Andriamanitra nisy ho fiangonana refy androrakely zao mba hitondran'Andriamanitra ny olona ho amin'ilay tanjona tsara indrindra. Tsy vitsy tamin'ireo olona say efa manaraka zao fampom-pivavahana taona izao no efa natsapa ny fahamarinana zany. Joro vavolombelona aminareo ao entiko milaza fa mbola miasa tahaka ny taloha ny Tompoandriamanitra
ary miasa amin'ny alalan'izao fiangonan'izao izy ohatra mbola manasitrana amin'ny fomba magaga Jesosy ndray andro nanantonay ireto mpivady ireto taorina fotoam-pivavahana ndresaka tamiko ro zareo mba anaovana vavaka manokana satria marary lay lehilahy nisy nana tao ataolan-damosina ary mivoaka any amin'ny fitombenany zany nana izany tena gravy lay aretina tsy haiko tsara moa ny anaran'ilay aretina fa nambarany zareo tamiko ihany le izy ny solution hita mpitsapy de izy tsy maintsy atao opération ary efa vonina no am'zany ry zareo vonina ho am'ilay opération satria etona ihany koa moa ny laniny zareo ny tahina ny fanaovany opération zay atao amin'ny herinandro zany mihitsy no nangatany vavaka manokana tamiko akory anefa zavamagaga taorena vavaka natao azy natao ny fitiliana farany de indro fa tsy tao intsony lay retina ka sainy hodidiny sitrana somatsara tamin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy ho mpanasitrana sy ny vavaka natao azy ilay lehilahy fitahina ho an'ilay opération ho ao zay atao amin'ny herinandro no nandrandrainy fa no fahasoavan'Andriamanitra de miaotra lavitra n'izany no nomen'Andriamanitra azy taorina vavaka nataoko sitrana izy de rena ny tompo ary mampahery sy mampitombo ny finoko ny fandrenisako azany fanasitrany magaga nataon'Andriamanitra tamin'izany ohatra ray ihany koa ity vehivavy ray nalemy efa taona maro mandady izy rehefa misy zavatra tiany atao ndray andro raha nanokatra radio izy de siatra ny toroteny nataoko tato amin'ny radio asem avy hatrany de tombony finono raha nandre an'lay toroteny nataoko izy ary tena niny be mihitsy izy fa ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy de le aretina malemy mandady araky ny fitantarana no ny finono tonga tao anatiny teny tam'ilay vadiny izy mba hitondrasy hoety amin'ny fiangonana refiandrorokely satria zay finono hoe mba hoety am'zany fiangonana zany ao fa mino aho fa rehefa tokany de sitrana mino aho izy fa rehefa tokany ao de ho sitrana tanteraka tsy nety anefa le lehilahy vadiny tam'zany satria tsy manambola atao taxi kanefa tsy afaka entina taxi be le raha mato malemy de renina ny tompo fa taorina vavaka famaranana an'izao fandarany izao vavaka famaranana tamin'ny alalan'ny radio de fa afaka nitsangana nanaraka sisy parafara sady izy zany hoe teonio ihany de fa afaka nitsangana nanaraka sisy parafara le vehivavy malemy tsy nijanona teo fa afaka nitsangana nampiasa tena izy tao anatin'ny andro iray tam'izany tsy namialany raha tsy tonga taty amin'ny fiangonana refi androrokely izy ny tanjony de zao araka fijorona vavolombelona nataony tamiko tsy maintsy tonga any amin'ny fiangonana refi androrokely ao fa rehefa tonga any ao de ho sitrana tanteraka ary andeha somatsara tahaka ny olona rehetra zay ny finono atao aminy ary sitrana tokoa izy tao anatin'ny fotoam-pivavahana tao de tam'ilay andro voalohany namonjeny an'izany fotoana nataony izany tsy nampiasa teny intsony izy ary tsy mandady tahaka ny teo aloha ihany koa izy hatramin'izao isike mahita azy ao am-piangonanao de risy lahatra sady miderany tompo miderany tompo ao satria olona nalemy ataona maro kanefa sitrana izy rehefa nanatratra ny tanjony narana finoana ripy any malalo marary ve ianao ao anatin'ny olana farany zay mahamay ve ianao tsotra ny tena ataoko aminao manana finoana fa mbola manasitrana sy manafaka Jesosy hatram'izao raiso izy ary ome toerana ao anatin'ny fonao asa mijanona ho atrano fotsiny ianao amin'ny alady zao sy ny alady manaraka rehetra fa manana tanjona ny ho tonga ty amin'ny fiangonana refindrorokely mihitsy ianao manana tanjona ary arao finoana izany tanjona misy aminao zany fa ho sitrana ianao ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay iarahanao sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana sy ny amany olana misy aminao ary ny ampandresanao misy fidiriny indimy ny fotoam-pivavahana ataony alady fidirina voalohany amin'ny enora faharoa amin'ny valora fahatelo amin'ny folora faefatra amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro ary ny fadimy amin'ny roa ratolakandro ka zay mety aminao ny vonjerinao tompoko ataovy manana tanjona hoe tsy maintsy tonga ao androrokely fa inoko fa rehefa tonga ao ianao de amangy anao ny fanan'Andriamanitra amangy anao izy ka hitombo ny finoanao de ho sitrana ianao raha marary hivaly ny olana raha ao anatin'ny olana ianao ary ho tsapanao fa mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'i Jesosy mino ianao rehefa tonga mamonjy azany fotoam-pivavahana zany ianao de inoko fa hamonjy anao tokoa ny tomb'Andriamanitra zay ny amin'ny tapa voalohany iny anaraka hira raisika aorina ny hira de toizako indray ny fampianarana tawana tilalina no ny antsokoana metezare ianao iaino ny fifonako kazy laozanao mihodinaona de tsy mendrikanao funzeu famitala azade mifatezeranao no hananaranao ai
sitrapona tao ana tiaizinanona mpanadia kanefa tiba isinety hanazavahay nefa tikutsapanao tompofa ninon'andro niakude natukakuana sangiamizao faoripizao iza izitsuni numilai huaitiso huaiza muau tide sosio erenanu Efalavuizi eu akaikini zay miantso azy miantra sy mamidrafo mampitraky zay rehetra mitany ondrika manasitrana miaretinizy tsy manisa elokizy mendrika umebuni naitra itakoa nikintana mamira piratra nizulamena fatusuni arena eto antany sangitena tiampiaira atiele tumpunai tesosino sotra ny teknisanny isika tamin'izay rano rehefa ny teo zay hotoizana vetrany ny fitondrako ny afatra rehefa maty tera matao arano tera lay rainy Abrahama io maty tsy tonga tany amin'ilay tanjona dia ny tany Kanana rehefa maty tera dia nahazo afatra manokana tamin'Andriamanitra Abrahama zanany mba hiala ao arana fa hoany Kanana tera matsy novanginy fanan'Andriamanitra izy fa mila miala amin'ny tanàna nazatra azy io ka hitotohany tany Kanana fa sagindrisy arak'ilay tantara teo tafajana tao arana ry zareo miverina mantsy fa tovy any na arana na Kanana ka rehefa maty lay ray-pianakaviana dia namangy any Abrahama manokana Andriamanitra hoe miala eto anao fa tsy eto no kasaiko hitondrananao fany amin'ny tany Kanana mety be tamin'Andriamanitra fanapaha-kevitra tera rain'ny Abrahama dia niala ao amin'ny toerana nazatra azy fa saingindrisy sy tratran'le tanjona no zany miantso any Abrahama ny tompoandriamanitra ary lasa tamy mba anaraka ny taridalana zay hitondran'Andriamanitra azy izy dia niala ao arana fa ho any amin'le tany Kanana omy baiboly tam'izany araka ny hita ao amin'ny Genesis 3:1-5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny aroa Jehova tamin'ny Abrahama mandeha ihana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay aseko anao miala eto arana ianao dia tokanao ho firenena lehibe ao sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary fitaina tokoa ianao raha tratranao le tanjona hoe tany Kanana dia zay no ataoko aminao ry Abrahama ataoko lasa firenena lehibe ianao hitay ianao ao alehibe ny anaranao ao ho fitaina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao ao fanozany zay monjonanao ary aminao no hitahina firenena ambony tany rehefa nandreny zay antso zay Abrahama dia nandeha tokoa izy filona no andehanany na dia tsy fantany aza momba an'izany tany Kanana izany ny tao anatin'ny fony dia zao tsy hitondra azy ho amin'ny fiainana ratsy fiafara mihitsy ny tompoandriamanitra ry mpiany malalo manana ny fitondrany sy fitantanany ny fiainanao manokana ny tompoandriamanitra manana hevitra tsara hitondrananao izy mety tsy ho araky ny hevitrao izany fa ekeo fotsiny ho ny tompo amin'ny bokyny Jeremia 9:20 fa izao malala ny hevitra heverako anareo ho Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza manome anareo fanantenana ny amin'ny farana
eno tsara ity fanetana nataoko ity mbola tiana mafy aminareo mpanaraka fandarana ihany aho hoe miantso anao ny tompandriamanitra tongava mihitsy anao ianareo mamonjy ny fotoana ataona fiangonana rifiandrorakely araky ny fanambarako tiary aloha ny finoana de zao nataon'andriamanitra nisy hoy aho zao fiangonana zao mba amijena olona maro be mintsy matoky aho fa matoy ianao mandre anso afatry zao ary mandre matetika de avy amin'andriamanitra zany mba hitondrananao ho am'le fiainana tsara fiafara iverenana indray tantarany Abrahama rehefa nandre an'lay antso spesiala izy de nanapa-kevitra vetrany Abrahama fandeha tokoa na de tsy mbola fantany aza ny momba an'izany tany Kanana izany hoy ny baiboly de nandeha Abrahama arak'izay fanolozainy Jehova taminy ary Lota koa mba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralany mba mifanana izy rehetra zay efa noariny sy ny olona zay efa azony tao arana de nenge izy reo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana somatsara zareo riavana malala ry piano hoy aho aminareo rehetra tianareo tiantsika ny tompandriamanitra ary tena nomporifonza ny fitiavany antsika izany izy Andriamanitra tsy toy mihitsy noho nanapa-kevitra fa omeny ny zanan'ilay tokana dia Jesosy nomeny no antsika zanak'olombelona ny zanany mamonjy ny fanatsika tsy ho very ary amonjy ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona atsika mba ho voatahy sy anana fiainana mandresy foana isika mandritra fahavelomana eto ambony tany efa andro farany zao tianavaka ireo olona mino azy sy ireo olona mandray azy ary ireo olona efa tonga ao am' Jesosy ny tompandriamanitra efa nampitondra faminaniana ho am'izany mihitsy izy mino aho fa nisan'ireo olona tian'Andriamanitra ho avana ianao matoa mandre ansoafatra itoko zao efa mandondona varavara fonao Andriamanitra ary efa miantso anao tahaka ny antson'Andriamanitra ny Abrahama izy fa ny anjaranao kosa ny malokatra an'izany varavara fonao zany tian'Andriamanitra ianao anapa-kevitra aingana tahaka ny Abrahama fa raha manapa-kevitra ny ho an'Andriamanitra ianao de noko fa ho tsara fiafara ianao omen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay ary tsotsovin'Andriamanitra manokana fiainanao mandritra fahavelomana eto ambony tany ataovy ao anatin'ny tanjonao zany tsapako sy ny ainako mihitsy ny famarinana zany ohatra rehefa nandresy natsapa ny antson'Andriamanitra ao dia niala tam'ireo fahotana sy ireo fahazaran-dratsy nahazatra anay zahay tonga de niala tam'ireo fanimpona sampy sy ny fananana olona pitaiza araky ny fomba fiteny izahay niala tam'ireo fomba fanaon'ny olona zao tontolo zao ihany ko zahay niala tamin'ny finonom-pony izahay niala tam'izany izay mianakavy fa kosa nanapa-kevitra ny ho an'Andriamanitra sy ho an'i Jesosy olona maromaro zahay no nroso tam'izany dikana ny ho an'Andriamanitra izany ndrisa nefa fa maro no tsy nahatratra ny tanjona zay niantson'Andriamanitra azy tafajanona tena ny teny atena-tena-ndala ny rehetra tafajanona tao arana tahaka ny tera ny rehetra fa tsy tonga tany Kanana fa isorana kosa ny tompo fa tafita ho an'i Jesosy izahay tafita ho an'Andriamanitra ary ankehitriny hitanay sy tsapanay ny fiainana mamy sy tsara miaraka amin'i Jesosy ho famaranako ny afatra vakiko aminareo ny faminaniana nampiton'Andriamanitra malaky entina milaza fa te hanavaka anareo sy sika zay vonona ny ho an'Andriamanitra ny tompandriamanitra sika zay vonona ny anatratra ny tanjona de mba ho an'i Jesosy ho an'Andriamanitra mandrakizay eno tsara le teny Malaky 3:1 ka hatramin'ny 10 ary tam'izany zay matahotra an' Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehova niainoka nandray izany ary nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarana ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko Jehova tompony maro ary ho anitra azy ao toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy ka de ho hitanareo indray nity fidivin'ny marina sy meloko de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy tanjon'Andriamanitra anisany dia ny avaka anao am'izao vaninandro misy atsika izao hoe ianao manompo fa ry tsy manompo ianao marina fe ry tsy marina ianao manana Jesosy fe ry tsy manana Jesosy ny vokatry zany tian'Andriamanitra songadiny ny fiainanao raha zavaina de zao manara-maso fizotra fiainantsika zanak'olombelona ny tompandriamanitra ao anatin'izany raha mahita olona mitoetra ho matahotra azy izy zany hoe mahita olona vonina ny anompo an'Andriamanitra mifony rehetra ary vonina ny anaiky sy anaraka sitrapony de soratan'Andriamanitra bokiny ny momba zany olo zany ka rehefa tonga ny andro voaterin'Andriamanitra hitsarana zao tontolo zao nalay andro anehoany devoly ny fatezerany am'izany dia amonjy ny olony ny tompo Andriamanitra ary anavaka azy mihitsy ahoana ho tompo eo amin'ny 5:20 malaky ihany io ka de ho hitanareo indray tsy fidivin'ny marina sy meloko de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy de mbola nyteny toy zao ihany koa ny tompo Andriamanitra hoy izy fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy
ary ny mpirery rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra de voto vary ka de andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asiny miangana na ny faka na ny sapana ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana manana ny fanisitranana ao amin'ny tanana ary voaka ianareo zay efa an'Andriamanitra ka hifaly avanja tozanakobofany ho an'Andriamanitra aneny voninahitra ivavaka ho anareo am'izao ora famaranan'izao ao ivavaka ho anareo zay manana tanjona ny ho an'Andriamanitra tokoa ao anao vavako anareo zay manana tanjona ny azo ny fiaina mandrakizay ao anao vavako anareo zay tapa-kevitra ny iala ao amin'ny toerana nahazatra anareo ao am'izao famaranana izao de le toerana tsy mahasoa anareo ivavako anareo zay maniry ny ho tonga monjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonanareo fiandrona kely ihany koa ao ary ivavako anareo zay marary sy zay manana olana ihany koa anefa ao tia anareo ny tompo fa melon'izany de mbola anaraka iraray losika aza dinona nefa fa misy fotoam-pivavahana ataonay amin'ny enin'ora amin'ny valora amin'ny folora amin'ny roa folora ary amin'ny roa ora isika ny alahady ka zay mety aminao no andehananao amin'ireo fotoana ireo anao vavako anareo am'izay zao fa mialohan'izany de anaraka iraray avy hatrany isika vo vita ny ira de ataoko ny vavaka rasoa samy tain'Andriamanitra tompoko eny ary tompoko ivavaka avetrano anareo ao ka dia mandolia anareo raha afaka mandoalika napetra ho fonareo an-tanana ry Andriamanitra ranay eo misaotra ny amin'ny afatra nampitorana ho ahy androany misaotra ny amin'ny afatra manentana ny olona mba hiala amin'ny toerana zay nazatra azy fa napa-kevitra ny hoanao ho an'i Jesosy ny hoanao Andriamanitra fa zany no mahasoa ny fiainana mandritra fahavelomana eto ambonin'ity tany ity ary mahasoa ny fiainany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy mamindrafo amin'ireo olonareo anao ary mandidy ny fanaratsy manao sakanao tsy afan'ny olona mandroso miala amin'ny anaran'i Jesosy mandidy andreo ozina sy rehefa namafarofy aho miala fainana amin'ny olona sitrako ny olona marary vaako ny olana tsofiky rano amin'ny fitahina ny tsiraray avy Tompoandriamanitra omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio apitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen.
zay zany tompony afatra ka de mametraka mandram-piona manao velomanareo amanaraka ndre tompoko.